Eny moa izy zareo mianakavy a. Voalohan-tenay dia misy an'izao bolan'izao hoe ny tonga tsy miaraba hono tompoko a na manteza ary ny lasa tsy manao veloma kosa na mansosotra. Ka noho izany a dia fifaliana ho anay tokoa ny manolotra araba vokatsy ny fo anareo izay manatsika eto na any an-trano. Amin'izao andronio izao a dia manasa anareo izahay a mba hanaraka ity fandaharana ataonay ity hatramin'ny farany na eto an-toerana na ny ampitan-dranomasina ihany koa. Satria dia voninahitra lehibe ho anay tokoa moa zany a ny manolotra anareo izany fandaharana izany. Izy ity moa zany a dia fampianarana ary koa fanazavana mikasika manokana ny lalao ara-kolontsaina malagasy. Dia tsy inona izany a fa ny lalao fanorotsivy izay hitanareo manoloana anay izao le izy. Voalohany indrindra, raha lalao fanorotsivy ianareo a dia mila manana ny atao hoe lakam-panorotsivy na table de fanorona ozy izy raha dia tsotra amin'ny teny vahiny. Dia hita amin'ny masonareo ito zany ny laka fanorotsivy. Faharoa, mila manana koa ianareo a ny vatom-panorona. Dia raha avy any amin'ny ankilany any zao mifanandrina amiko a dia ny azo ireo fotsifotsy rehetra ireo anazy, ny reto maintimainty reto. Nisan'ny vatom-panorotsivy amin'ny ankilany any a 220 ny azy, nisan'ireo fotsifotsy ireo. Ny akoa 220 aty ankilany aty ana reto maintimainty reto tahaka ny azy teo koa nisan'izany 220 avy. Voalohany indrindra, raha ilalao fanorotsivy ianareo a dia mila mahalala an'ireto zavatra telo reto, izay zavatra sarobidy indrindra, izany hoe lalàna voajanahary mifehy ny lalao fanorotsivy. Voalohany indrindra, misy ny antsoina hoe paika. Faharoa, misy ny atao hoe ady. Fahatelo farany a, misy ny atao hoe vela. Dia ho azavaiko aminareo tsirairay avy izy ireo. Ny atao hoe paika na mipaika dia amin'ny alalan'ny maso sy tanana no ahafantarana an'ilay izy. Izany hoe manao action zany fihetsika anankiray ohatra hoe ny avany ahetsiny ohatr'izay ity vato iray ity maketo amin'ity toerana banky ity a, dia mipaika zany ny anaran'ny zavatra nataony amin'izay. Na ity vatony anankiray ity ahetsiny ohatr'izay koa dia mipaika, na isany ohatr'izay mandalo eto hoe makeo dia mipaika. Izany hoe mipaika zany manetsika vatom-panorona anankiray izay anao eo amin'ny lakam-panorona. Faharoa, ny atao hoe ady. Ny atao hoe ady a dia fanombohan'ny lalao fanorotsivy. Tsy maintsy mandalo amin'ny ady ny mpifananjina anankiroa mba ahitana ny vokatra farany amin'ny lalao hoe iza ny maresy dia iza no resy tao anatin'le lalao zany. Ao anatin'ny ady koa izahana ny fahalalana ny anankiray aminay amin'ny rahalahy reto mpifananjina reto ohatra hoe iza ny tena marani-tsaina kokoa, izy sa izaho, mba ahitana ny fahaizan'ny mpifananjina tsiray avy zany. Misy karazany 5 nefany a ireo ady ireo a tsy maintsy ilaina hainareo tsy anjery. Tsy maintsy ataonareo tsy anjery, tadidinareo tsara ireo ady ireo karazany 5 izay lazaiko aminareo eto. Voalohany indrindra, misy ny anarana ady antsoina hoe vakiloha, misy ny ady antsoina hoe fohy a, misy koa ny ady antsoina hoe kobaka, misy ny ady antsoina hoe havanana, misy ny ady antsoina hoe avy ny anarana. Dia toizaka moa zany ny fanazavana mikasika an'le ady. Misy karazany 5 a ny ady hita ao anatin'ny lalao fanorotsivy. Hoy aho aminareo a, voalohany a vakiloha, faharoa misy antsoina hoe fohy a, misy antsoina hoe kobaka, misy antsoina hoe havanana, misy ny atao hoe avy. Amin'ny alalan'ny paika nefa no anehoana izay ady zay, anaran'izay ady zay amin'ny alalan'ny paika. Dika zany tsy maintsy mipaika vato anankiray ianao a mba ahafantaran'le mpifananjina aminao hoe ady vakiloha le lalaoviny taminao ohatra. Raha izy zany no atao hoe mitondra le ady vakiloha dia ity vato anankiray ampovoany ity eo afovoany mandalo maketo amin'ity toerana banky ity. Fampatsivina kely mantsy ny vetivety disiko moa zany zavazy fa ity fanamariana ity misy anarany ity toerana banky ity amin'ny lakam-panorotsivy tady tsara, io ny atao hoe reny laka. Izany hoe tsy maintsy mandalo eo daholo mipaika rehetra rehefa miatomboka ny ady na vela amin'ny lalao fanorotsivy. Dia
toizaka any le fanazavana teo zay mirahalahy mifananjina natao ohatra ny pilofasy dia ohatra ny azy baobaba ny kitana dia mipotsany azy dia izany no mipaika voalohany manetsika amin'ny vato eo amin'ny lakampanorona ary izy no mitondra ny ady voalohany ilalovany amiko dia raha vakiloha zany ny anaran'le ady hoentiny milalao amiko dia ity vato anankiray ampovoany ity somary ampimazo ampovoany iny makeo amin'ireny laka dia miala reto vatoko anankiroa mifanitsy amin'iny reto zay ny atao hoe vakiloha ny anaran'le ady amin'izay raha mamaly an'iny koa ohatra ka sahala zany ny ady raha iny tamin'ny lalao mandroso ohatra dia mamaly an'iny koa dia tiako ny vato anankiray ampovoany amiko tia misaka makeo amin'ireny laka dia miala nenazy anankiroa mifanitsy amin'le vato amin'ny paikako iny raha fohy kosa ny anaran'le ady hoentin'ity mpifananjina amin'ity milalao amiko dia ty vato anankiray akavanan'ity no mandeha misaka amin'ny paiky maketo amin'ity reny laka ty dia mialy ty vatoko anankiray ity amin'izay dia fohy ny anaran'iny ady no entiny lalao amiko iny fahatelo raha kobaka ny kosa ny anaran'le ady hoentiny milalao amiko dia izao ty vatony anankiray akavanan'ity any no ahetsiny mipaika zany izy fa tsy tia indray ny miala amin'izay fa le mifanohatra amin'ity dia ity ny any no miala amin'izay dia kobaka ny anaran'le ady milaloviny amiko fa efatra raha havanana na anaran'le ady kosa hoe havanana no entiny ty mpifananjina amin'ity milalao amiko dia ity vatony ity aty akaviany mantsy raha party avy aminazy aty ny akaviany ity no mipaika izy manisaka an'ity makeo amin'ireny laka dia miala ny azy zany reto vatoko anankiroa reto mifanitsy anazy iny dia havanana zany anaran'le ady amin'izay fahadimy farany ny avia zany mazava azy samy fanohatsa ny havanana dia avia dia tsy tia kosa ny azy no mipaika amin'izay fa ity indray no ataony mipaika ty vato anankiray ity any akavanana misy anazy ity mipaika izy makeo amin'ireny laka dia miala reto vatoko anankiroa fanitsy amin'iny reto fanitsy amin'le paika zany zay zany mila tadinareo ainareo tsinjery tsara mihitsiny hoe misy karazany dimy ny ady hita ao anaty lalao fanorotsivy dia mila amin'ny alalan'ny paika no amaritana ny anaran'le ady ao anatin'ny lalao fanorotsivy fahatelo misy ny atao hoe vela ny vela dia raha misy ohatra nandeha zany ny ady hoe nitondra ady havanana ohatra le mpifanandrina amiko ka naresy izy tamin'iny ady ray havanan'iny dia tonga eo amin'le antsoina hoe vela zany izahay miditsy amin'ny atao hoe vela ny vela dia karazana sazy na tsosy ho an'le resy tamin'ny ady fa tombony ho an'le maresy tamin'ny ady ka ny vela zany dia ampiarina eno eo zany hoe tonga dia eo zany dia miantsa le sazy hoe mianarako amin'izay manala vela na mihinam-bela izy kosa le naresy tamin'ny ady anankiray iny no atao hoe mampihinam-bela ka ny lalàna natao ho an'ilay manala vela dia izao misy lalàna manokana izy no mipaika voalohany manetsika amin'ny vato anankiray anazy eo amin'ny lakampanorona amin'izay fa tsy ilay naresy tamin'ny ady izy manana safidy na andeha hitsinjona miakavanana izy na andeha hitsinjona miakavia izy na andeha mahitsy eo ampovoany izy na andeha hielatsy anala ny akavia na hielatsy anala ny akavanana ohatra dia zoan'izay manana safidy izy fa fanamariana ho an'ilay manala vela raha mipaika izy ohatra ka hoe mandeha mitsinjona miakavia ohatra dia tsy hoe miala reto anankiroa an'ity naresy tamin'ny ady ty amin'izay fa ity tokany any no miala fa ty afara ty mijanona na andeha hitsinjona miakavanana koa ohatra kisaka amin'ny mitsinjona miakavanana tsy hoe miala izy roa fa ty tokany any no miala ny azy na hinana mandona ampovoany hoe mihinana vakiloha tsy hoe izy roa miala ny en'le mpifanandrina amiko fa ity tokany ty any azy miala
zany hoe ray foana zany no esorinao amin'ny vaton'lay mampihinam-bela raha ianao no manala vela ka mipaika zany nao de vato ray foana no alanao amin'ny vatony. Faharoa mila fantatsareo ho anareo zay mihinam-bela na manala vela ho anareo le resy tamin'ny ady a manjam-pahatonga nisan'ny vaton'ireo mpifananjina aminareo anankidimy a zay ianareo vao miato tsy manala ny vaton'ilay mampihinam-bela intsony zany hoe efa tonga eo amin'ny 5 andro izy ny fiteninay azy a zay vao miato mipaika an'ilay manala vela ary lalàna ho an'ilay mihinam-bela kosa mampihinam-bela kosa amin'izay a lalàna ho an'ilay naresy ana tamin'ny ady ho an'ilay mampihinam-bela amin'ireo vatony 5 ireo a tsy mahazo mipaika mampihinana vato atsony izy na mipaika ny raika aty na ity raika ity na ity tsy mipaika atsony izy fa tonga amin'ny fotoana fieritseretana izy zany hoe mitetika moa filazanay azy hoe manao kajy akandrina zany izy manao calcul mental mitandriny amin'izay mantsiny a mivato avy aty amiko zao reto maintimainty reto a mbola 2 ny azy kosa ny vatony 5 a ny azy zany 5 sisa ny tavela ny a mbola 2 de ny tanjony a ataony zay avitsy nisan'ireo vatoko ireo farany sisakely indrindra amin'ny alalan'ny paika anankiray amin'ireo vato 5 ireo amin'ny alalan'ny paika anankiray amin'ireo vato 5 ireo zay ny tandrony ka raha ohatra hoe ireto vatony anakoreto zao avy any aminazy a de tsy afaka mipaika manala ny vato avy aty amiko reto anazy reto satria moa ty editsy teto a de tsy afaka mipaika iny manala nyty vato eto satria ty eto dia tsy reny zany tsy mihinana fa reto kosa ny azy reto anankitelo reto a afaka mipaika manala ny vatoko ato ohatra afaka mipaika manala ny reto vatoko reto iny ohatra ty ohatra afaka mipaika manala ny reto vatoko anankiroa reto reo anankitelo reo zany ny azy ny afaka mihinana manala ny vatoko amin'ny alalan'ny paika reo ny atao hoe lasimbela na lohambela amin'izay dia anazy zany ny izy no tompopaika zany hoe izy no mipaika voalohany amin'izay manetsika ny vato anankiray amin'ireo anankidimy ireo amin'ny le fotoana hoe mitetika na manao kajy akandrina ka raha dia safidy izy a ohatra ka tsy mandinika izy fa raha hoe ty amin'izay no alefa mipaika zany hoe mipaika makety satria mbola tsy nakety mipaika an'iny de afaka miala zany reto vato telo reto afaka makety izy satria mbola tsy nakety de miala zany tokan'iny a afaka maketiko izy manala an'reto de miala zany reto reto zay lalina tsy lalova moa zany afaka andiana de miala koa zany ty afaka makety izy de miala ty afaka makety izy fa za kosa manontany azy izy miala zany hoe reo vao misy vato aty akavina akavanana de manontany anazy ianao hoe iza miala de izy ny tompo-tsafidy amin'izay de ohatra ozy izy hoe ity zany miala fa ny olana amin'izay mantsy a reto vato koa anankisivy be zao a tavela aty nefa ny reto vato ny reto ray amin'ireo anankidimy ireo raha hipaika tsy afaka anala ny reto vatoko anankidimy ambiny reto tsony dikan'izay zany a diso safidy izy a tsy naintetika izy zany diso paika amin'ny fiteny zao anazy zany zao a no izy ny tompopaika voalohany manetsika ny vato anankiray amin'ireo anankidimy ireo fa mila fandiniana le izy zany hoe ny lahimbelany zany anankitelo de ray amin'ireo any nefa mety mipaika satria tsy mety raha hoe izy roa ndray mandeha ka miala reto vatoko reto amin'izay fa anankiray any no mipaika ka raha ohatsy izy di safidy a dia ho afaka ihany le velo zany hoe ho afabela zany satria raha ohatra hoe tsy ampy tsara ny fandiniha fikarohana nataony tao anatin'ny sainy taony kajy akanjana nataony a ohatra hoe mipaika ty makeo a de miala reto vatoko reto anankitelo reto a afaka makety izy satria mbola tsy nilalana ny lalovany izy afaka makety izy de laniny koa reto afaka makety izy de miala ty tokany ty afaka makety izy de miala ty anaty
fa afaka makety izy fa reo vao misy vato anakiroa aty akavia na aty akavanana dia manontany azy hoe iza no miala satria izy ny tompo-tsafidy dia ohatra ozy izy hoe ity miala dia vokatr'izay nefany a misy olana ao anazy le izy satria roa efatsy enina valo sivy ny areto vato reto a tsy afaka analan'reto vato reto tsony izy amin'ny alalan'ny ray amin'reto vato dimy reto zany raha hipaika tsy afaka anala reto vato sivy reto tsony re vato dimy reo dia maty antoka izy amin'izay a satria afa-be lahy zany zany hoe diso safidy izy a tsy ampifandinihana zany izy tamin'izay fa raha eo kosa ny any amin'ny toerana misy azy a ohatsy raha izany eny toerana dia ity ny ataoko mipaika zany ohatsy hoe mipaika makety aho dia miala zany retoreto afaka mipaika makety aho dia miala zany ty zay lalana tsy nandalova mipaika anao afaka andehananao foana makety no izy miala zany ny aty afaka mandalo eto izy miala zany ny aty afaka mandalo eo izy dia miala ny aty afaka mandalo eo izy manala an'ity afaka makeo 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 izy manala an'ity zay tapitra tanteraka mihitsy ny le paikany anankiray iny zay vao miato dia miverina ty ampiko indray zany no mipaika zany indray zany no mipaika anjara fa mivokatr'izay a raha hitanareo tsara eo amin'ny lakam-panorona eo a enina sisa ny vatoko tavela tamin'ny alalan'le paika anankiray vato nandeha iny zany hoe paika vato anankiray izy a dia na afaka vato enina amby folo be zao tamin'ny tao anatin'ny vato roa amby roapolo zay ana dia ana zany zao misafidy ohatsy hoe mipaika eo laniko ty dia laniny zany reny zao ny afaran'le vela ny azy efatsa ny atelo sisa ny vatoko roa amby roapolo tsy afabela zany na ay zany izy na intetika na inanao kajakanjina zany izy na iratsaina tsara izy tamin'iny dia rehefa tsy afaka moa zany mivela ary zareo a dia mbola mitoy zany ny sazy ho ahy fa fanoharana moa iny a ohatsany raisitsika mba hampazavanareo a le fitsipiky ny lalao amin'ny vela misy fanamariany ty adisiko a mialatsiny aminareo lalàna kosa ho an'le mampinambela zao ho an'le mampinambela raha mipaika aho a dia mipaika izy ohatra raha mipaika zany a ohatsy hoe za zany le resy tamin'ny ahy dia manala vela ohatsy hoe mipaika ohatsy zao a dia tia ny soro ka raha mipaika ty anazy ty a dia tsy miala mihitsy ny reto vatoko anankiroa fanitsy le dikan'izany mampihinana na fotsiny mipaika ataony mandra-pahatonga ny vatony ho dimy sisa tavela eo amin'ny lakam-panorona mandra-pahatonga anazy eo amin'ny dimy andro zany a dia mampihinana paikana fotsiny izy fa izy tsy manala vatoko mipaika ataony ohatra hoe mandeha dia laniko iny a dia afaka mandehana izy a dia laniko ty a dia afaka mandeha mipaika foana izy a dia laniko ty a ohatr'izay miantaona mialy ty a zany hoe mandra-pahatonga mipaika ny eo amin'le dimy zany a dia mipaika fotsiny izy a mampanala vato ana amin'ny alalan'le paika ataony fa izy tsy manala ny vatoko mihitsy na ray aza mipaika ataony tsirairay mandra-pahatonga eo amin'le dimy andro misy ny aty hoe tsy miverin-dalana nay fanoharana anareo tonga dia hita mazava l izy tonga dia aplike tonga dia aseho anay amin'ny alalan'ny fihetsika ny aty hoe tsy miverin-dalana dia tsy mahazo milalana efa niangan'ny vatonareo a na lalana efa nandalovan'ny vatonareo tompoko a dia tsy azonareo hiverenana intsony le izy raha tsy efa hoe tapitra impaika iny a miato iny dia amorinana iny nareo vao afaka mipaika miverina eo amin'le lalana nandalovany a raha tianareo ohatsy mihetsika izy mipaika dia miala ny areto afaka mandalo eto izy dia makety fa raha ohatsy izy hiverina teto nefa ny teto ty vatony ty no niainga tamin'izay mantsy a teo a dia afaka naketo izy dia afaka naketo koa izy fa raha hiverina keto izy analan'reto vatoko anankiroa eto a dia izay le miverin-dalana misy koa ny lalàna atao hoe miverin-droa ao anatin'ny lalao fanorona
ohatra mampiverindro azy raha ohatra hoe mipaika izy mialy ty anaty ohatra ka mbola hipaiko oatra izy ka nalan'reto ananako reto de tsy azo atao zay ny ate miverindro zany a tsy mahazo mandeha indromiataona ianao mipaika indromiataona ka manala ny vato mifanandrina aminao zany hoe tsy mahazo mandeha indromiataona amin'ny lalana ray ianao mipaika manala ny vato nylay mifanandrina aminao na mitsivalana io na mitsangana ohatra hoe ohatr'izao a ohatra hoe ohatr'izao a na mirirana na mitsivalana na mitsangana zany hoe tsy mahazo mandeha mipaika indromiataona ianao amin'ny lalana anankiray hoe eo ohatra izy no mipaika miala zany ry de mbola aketiko izy analan'ty anaty tsy azo ny atao mihitsy zany zay le verindro misy kosa anarana laka karazana laka hita ao anatin'ity laka mpanoritsivy ity de ho azavainareo a le voalohany natsoina hoe reny laka le toerana banga ampovoany indrindra eo amin'ny laka mpanoritsivy le tsisy vato izy efa mipetsaka amin'ny vato 20 na ho any an-daliny na ho amin'ny ankilany fa misy kosa ny antsoina hoe lohalaka ny ateo lohalaka zany a de le vato mipetsaka ty amin'ny farany indrindra ty amin'ny laka mpanorina reo afareo reto avy any aminazy reto avy aty aminy fa le lohalaka tsy ity ampovoany ty a na ity anankiray ampovoany ty na ity raiky aty na ity raiky ty fa raha esorintsika ny anankiray reo izy efatsy reo ampovoany reo a zao a de zao a de zao de izy dimy reo ny atao hoe lohalaka de ny akoho zany toraka zany raha esoriko izy efatsy ampovoany reto a dia izy dimy tavela reo koa zany ny atao hoe lohalaka misy koa ny antsoina hoe eo an-daka na mahazo laka no fiteny azy raha ho an'ny mpifanandrina amiko any a raha ty vato ray ty zao mahazo ny toeran'io de ty ray ty koa mahazo ny toeran'io de antsoina hoe eo an-daka no fiteny azy iaho koa zany raha ty anaty mahazo an'ty toeran'ty eto ka mahazo an'ty koa ty akavana sy akavia moa zany izy ireo zany a samy antsoina hoe eo an-daka no fiteny azy amin'izay fa kosa raha ohatsy ity anazy ty mihoatra n'ty toerana ray ty ka lasa tonga eto de zao ny atao hoe eo an-daka be mahazo laka be no fiteny azy na an-daka be raha ohatsa koa zany ity anankiray ty ka mihoatra n'ty toerana ty misy azy ka lasa tonga eto ny vatony ty a de mbola ataoko hoe eo an-daka be zany hoe na izy na iaho manana lakabe anankiroa ampovoany avisy havanana zany lakabe anankiroa misy koa ny antsoina hoe lakabe ampovoany raha lakabe ampovoany zany a de ohatra eto ny azy de ty ana ohatra de samy atao hoe eo an-daka be ampovoany zay satria le raha eto a ka eto ohatra zao le izy teo dia samy eo an-daka be ny fiteny azy fa raha kosa rainy ohatra hoe ny rainy ty azoko ty de ty azony de samy eo an-daka be ampovoany itoeran'io zany atao hoe laka be ampovoany ya de zay moa zany no azonay natolontsanareo an'io a ary nonay fa voarahanareo sy akasitsahanareo ny fampianarana sy fanazavana zay nataonay amin'ny rahalahy teo momba ny fanoritsivy izay marihana fa lalao ara-kolotsaina antsika malagasy manapetsa ihany koa moa ny fotoana ary misy andro zava-jihetsa ka nirinay dia mbola itoy ary laza lavitra bebe koa n'izao ny zavatra ho asehonay aminareo zany ity koa moa misy afatra omenay anareo toy izy fa tsara noho ireo lalao ara-kolotsaina misy maneran-tany ny lalao fanoritsivy ary eto Madagasikara ihany no ahitana azy
koa dia atsipy moa zany ny teny ny tady ny atanjoko ny omby azafady toko atsipy ny tady ny atanjoko ny omby ary atsipy ny teny any Ampomalala dia mankasitraka ary koa mankatela ho anareo rehetra izay manaraka ity fandarina ity mandra-piaona dia manaraka indray zany. Satsa toko.